tanàna Oualala. Ny tanàna Oualala ao Beijing dia lavan'ny ambelona nandritran'ny dinasty Ming sy Qing. Nantsoina hoe tanàna Oualala fahiny, fa antsoina kosa ankehitriny hoe laban fahiny izay ao China. Tamin'ny taona 1410 izy io no nanolina, ary tamin'ny taona 1910 no vita. Izay hita ao amin'ny faritra afovoany ao amin'ny drafitry ny tanàna ny Beijing. Volo tena miavaka amin'ny lafitry ny lavan Sinoa fahiny izy, ary ilay amin'ireo lavandimy lehibe izao tontolo izao. Ny fifandanjana sy ny fifandandrivan'ireo tao an-trano no antony manokana mahatonga ny tanàna Oualala ho tena mahatalanjona, ary ny fifandalanjalanja ny elaelana eo amin'ny tranobe dia manome ny fahatsapana filamina ary hatsalana ho an'ireo mpitazana. Ohatra ny tilikambo eny amin'ny tolo efitry ny manga, izay misy tafo somary be, pitsipitsipiny sy ny habeny milindra, vokatry ny asa feno haingo sy haingin-tsaina, dia nanjary ho mariky ny tanàna Oualala. Ny loko ampiasaina ao amin'ny tanàna Oualala dia manana hevitry ny kanto manokana. Ireo trano fototra ao amin'ny tanàna Oualala dia lakotra tafo tanimanga mavomavo mangilana, mena kosa ny andry, ny valavalana ny valavalankely, mibatoelana ny maitso eo amin'ny haingo ambany tafo, ary ireo lapa manana lanja lehibe dia ny olona eo ambony marbre fotsy. Amin'ny tao-trano ao amin'ny tanàna Oualala dia tena zava-dehibe tokoa ny haingon'ny trano. Noho izay dia voalavaka biby angano mitandahatra tsara ny tafon'ny lamba miaraka amin'ny sisin'ny tafo misy tendrony avo. Ny tsirairay amin'ireo biby ireo dia manana anarana sy heviny ala-panohalana, ary ny isany dia mihoamioa arakaraka ny zava-dehibe ny tranobe. Lehilehan'ny Sinoa ny tanàna Oualala, ary koa lohan'ny alan-kolontsaina salobiby ho an'ny olombelona rehetra. Ity lava ity dia mampiseho ny fiheveran'ny Sinoa fahiny momba ny fananjalaina ny tanàna sy ny lafitry ny laba. Tao ihany koa no toerana niangana ny hetsika maro nandritran'ny tantara ireo dinasty loha ireo.